Natomboka tamin'ny fagnadiovana ny fasandrazana ny sabotsy lasa teo ary nitohizana tamin'ny fagnamboarana ny tokantely na ny toadrazana sy fananganana ny aloday izay anaovana ny tsimandrimandry na ny torimaetsaka ny andro ny alahady. Kaiky andro ny alatsinainy dia manesy ireo omby ny tovola matanjaka miazo ambavaniarana toerana anaovana ny joro ary magnaraka afaran'izay ireo tovavy mitatao tsontsogno misy ny tokantely miaraka amin'ny dadilam-pijoro. Olona maro no tonga teto te hanatrimaso ny joro nefa misy ny fepetra izay tsy mintsarahina vao afaka miditra tao anatin'ny fasandrazana. Toy ny mila marandrana fito aila ny vehivavy ary mikitamby ny lehilahy. Kafa hidy mila mangala pataloha, mangala akanjo. Jusqu'à Philippe, je m'étais dit ara tsy magnano sango. Dia viavy zegny mararim-bolona tsy miditra ao. Zegny mifady avao fepetra ao. Dikany. Ya, kafa miditra ao. Ianao fa magnano pareba. Ya, sanatria zegny aza misy izy kafa lavo ao. Efa deo ao tsy mikondeky. Zegny vinny alana pataloha, alana akanjo tsy misaka. Omby araiky ambin'ny polo amby zato no nivonona tamin'ny joro vagny tany manintsy tamin'ity taona 2024 ity. Tsy fandanindaniam-poagna na fanaovana gaboraraka ny arena ny famonigna omby anjato ny tarika izao ito vomara mandritra ny joro fa fanomezan-danja sy asina ho an'ny ray aman-dreny ilasan-korazana.